Alin'ny sabotsy fa 9 ny volana aprily taona 5 miaraba finaritra indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia mankasitraka anao mampiatrano ny fandarana aloresahana anao ny sehatra ary manasana ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ety ampiandohana dia tsara trany ny mampatsiahy antsika fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaharana mivantana voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny pejy Facebook ny Record Madagascar ao izay anasananao ihany koa ovay ny fandaharana amin'ny ity anioalina ity ary dia Andriamatoa feno rahery manantso be ny tanàna voafidy tao amin'ny commune Ambanivohitra Ambohidratrimo miarahaba tompoko ary dia mankasitraka feno nanaiky ho asain'ny fandaharana aloresahana anao ny sehatra androany. Ia dia faly miarahaba anao namana ihando faly miarahaba ihany koa ny teknisianina miarahaba ihany koa ny vahoaka rehetra izay mihaino an'izao fandaharana aloresahana izao indrindrindrindra miarahaba ny vahoaka Ambohidratrimo dia misaotra amin'ny fanasana amin'izao fandaharana izao. Eny ary araka izay dia resaka betsaka mikasika an'izany commune Ambohidratrimo izany sika ny fampandrosoana ny resaka sosialy ny tsy fandriampahalemana fa indrindra ihany koa ararotintsika ny fandalovan'ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo eto amin'ny fandaharana iresantsika mikasika ny politika ihany koa izay tsy afa-misaraka amintsika amin'izao fiainam-pirenena sy vanim-potoana iainantsika amin'izao taona 2024 izao anomboantsika azy angamba ny Andriamatoa ben'ny tanàna lany somatsara fanotelony zany hoe mandat fahatelo zany zao ianao amin'izao fotoana izao nosafidian'ny vahoaka indray hitantana ny commune Ambohidratrimo nanahoana ny mety hoe fandraisana an'izay zao ihany koa tsika vao tena tafiona satria samy mbola somary sahirana angamba raha izay no mahalaza azy monsieur le maire ihany koa mety mbola maro ireo adidiny antsoroana zao ihany koa vao afaka niakatra tato anatin'ny fandaharana sy afaka nifampiresaka nanahoana ny atrehanan'izay fifidianan'izay inona no tena hitanao hoe tombony goavana mbola nahazonao n'izay hoe mandat fahatelo izay hitondra indray ny tanàna Ambohidratrimo. Ia dia mankasitraka amin'ny fanontaniana amafisina ny teny Frariatsoa satria mbola tsy tara raha izao no mirary soa tratran'ny poaka ho an'ny vahoaka rehetra dia mirary ihany koa mba ho mpakalalandava ny fiainana mba hisiana te-posy te-panahy mirindra ary milamina ary hanana fiadanantsaina sy fiadanam-panahy ny malagasy rehetrarehetra izay miaino dia makasika ny resaka hoe fiatrehana ny propagandy na afana nahazo fombiazana somary asika fanazavana kely le mandat anankitelo ny mandat voalohany tany amin'ny commune Ambanivohitra Antananarivo tamin'ny 2015 ny mandat faharoa tamin'ny 2019 nanomboka teo amin'ny commune Ambohidratrimo dia miditra mandat fanontelo zany teo amin'ny commune Ambohidratrimo zay no mahatelo ny mandat miditra fanontelo zany amin'ity indray mandeha ity makasika le resaka hoe ny atrehana propagandy ny atao hoe propagandy zany aloha dia ady amin'ny fandresen-dahatra zany dia dika zany tsy moramora ny mandresy lahatra satria tsy ireo efa lesy lahatra no ezahano resena lahatra fa ireo mbola iverina fa tsy resy lahatra dia mila manao ezaka goavana ianao zany ahafahana mitondra ny fandraisen-dahatra mitondra ny ampon'ny zareo sy ao an-tsainy zareo ny programa anasanao sy le mampiavaka anao amin'ireo kandida hafa ireo. Ho an'ny Ambohidratrimo manokana be dia be ny sedra ny sedraiko manokana be dia be ny sedra ny sedraiko tena mino fa tsisy be ny tanàna ny sedra zavatra mafimafy mihoatra anara mbola teto Madagasikara atao anaty propagandy satria misy zadra tsy ampozina raha iverinao fa hoe eny amin'ny sehatra fampelezan-kevitra sy fanazavana hevitra mitanjona hiazaka zahany mpifaninana rehetra dia misy zadra tsy ampozina anaty propagandy ihany mino fa dia ny olombelona mahafantatra ny zadra tokony ataony mandritra ny fifidianana fa ny antombony nampiavaka anahy tamin'iny fifidianana iny dia tsotra le fiarahamonina amin'ny vahoaka izay fiarahamonina amin'ny vahoaka izay mikonty be izay amin'ny sehatra fifidianana ary izay no mahatsara ny olona fidiana satria ny olona fidiana matetika ohatran'ny karazana vita batemy fanondroany iray rehefa mialefy laja le batemy voalohany nataony iny rehefa lany izy dia mbola ny olona indray no mamerina aminazy hoe atao batemy fanondrony ianao hanamafisana orona le fifankatiavana sy ampiredaredana indray an'ilay zavatra tsara efa nataonao dia tokony hotohizana dia izay zavatra izay tombony ho anahy satria za efa nitondra dia efa nisy fiarahamonina be dia be napetraka tao anatin'izany ary tsy hoe rehefa andeha hilotsaka ho fidiana
izay vao ifandray amin'ny vahoaka fa na mbola tsy be ny tanàna tsy kandidara dia efa ny olon'ny vahoaka. Mafimafy hoe monsieur le maire teo mety misy ampahany azo lazaina ihany ve mety misy fanaratsiana ve teny atsefatsefa ny teny mety misy fanosorapotaka ve teny atsefatsefa ny teny sa nanao ny arahana nahita ho an'ny Anambohidratrimo ny zava-nisy sy natrehan'ny be ny tanàna kandida ny tena tamin'izany be dia be ny zavatra nanahirana sy be dia be ny zavatra tsy nampozina nefa niatra tamin'ny tena niatra tamin'ny ekipa niatra tamin'ny fianakaviana iray manontolo fa dia ny azo ambara dia ny hoe Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony amin'ny olona izay mandala ny marina sy ny rariny ary nitsiny dia ny vahoaka koa tsy adala ka andeha hametraka ny fitokisany raha sanatria ianao ka tsy mendrika hitondra an'ilay Tananambohidratrimo. Mazamazana zany fanazanana tsy zany dia rehefa mitazona an'izay antsoina hoe marina izay ianao eo amin'ny fiainana dia any amin'ny andro anankiray ianao tsy maintsy mandresy. Matetika rehefa vanim-potoana ny propagande na ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra misy ny ataoko hoe fitetezana toerana fokontany mety misy aza ny porte à porte na hoe fandondona ambaravarana eny amin'ireny toerana ireny nandritra izay fotoana nanatanterana an'izay fidinana ifotony tao anatin'ny fampielezan-kevitra izay inona ny tena henina Andriamatoa ben'ny tanàna Nambohidratrimo hoe tena marary ny vahoaka Nambohidratrimo ka tena hoe nitondrana fandresendahatra tao anatin'izay propagande izay. Eny tompoko dia mankasitraka ihany amin'izay fanontaniana izay samy manana ny paikady everiny fa hoentina azahoana ny fony vahoaka moa ny kandida rehetra tsy hoe ho Anambohidratrimo rehetra fa ho an'ny commune rehetra mihitsy anisan'ny everinay manao politika fa fomba lehibe anankiray ahafahana mahazo vato betsaka ny fanaovana porte à porte tokoa fa za mbola miteny fa mbola fomba lehibe anankiray ngeza noho ny porte à porte ny fihavanana manolona mialohan'ny fanaovana propagande. Ny tiako tenenina zany dia zao ho anahy dia tsy niezaka nihenony feo an'ny vahoaka itsony ao anatin'ny fanaovana propagande fa miezaka manome torohevitra sy mifangatahana fahefana avy amin'izareo ahafahana mamita n'ilay etaeta tsy vita tao anatin'ny mandat voalohany teo Ambohidratrimo. Ny azo ny tena zavatra tsikatro tamin'ny mandat voalohany betsaka loatra ny fotoana nipetrahako tao amin'ny birao satria be dia be ny zavatra mila malama ao anaty birao rehefa mitondra ianao amin'ny mandat anankiray. Dikan'izany banga somary vitsy ny fotoana iverenana anakany amin'ny vahoaka dia izay zavatra zay efa hitako zay ary tsapako tena anatin'ireny fionana amin'ny olona ireny zay ny any netiko nandresy lahatra vahoaka raha nandamina tao anaty birao tamin'ny mandat voalohany nandamina fifandraisana tamin'ireo sehatra rehetra teto amin'ny firenena eny hatrany ivelany dia miezaka indray andamina ny any anivo ny fiarahamonina sy ny tokantrano amin'ity mandat faharoa ity dia tsy miova amin'izay fa na dia hangataka fiaraha-miasa amin'ireo zoky ray aman-dreny eto amin'ny firenena ary dia fiaraha-miasa mivantana any anivo ny fiarahamonina no angatahako amin'izareo fa tsy fiaraha-miasa mivantana ho an'ny commune birao Anambohidratrimo akory fa tonga dia fiarahamonina avy hatrany. Dia izay ny any masomasoko izay no fenitra fandrefesana rehefa andrefesana ity mandahako anankiray ity tafajery fiarahamonina ave vitako ve le niteneniko hoe raha misy olona tena orosoosa mila tanana sy mila hevitra avy aty amina be ny tanàna zany hoe trano any aminy fa tsy izy mandrosana anaty biraoko akory. Izay ny no fanarako tamin'ny vahoaka. Tao anatin'izay fempo-tom-piasana faharoa izay inona avy no mety hoe fototra-drafitrasa anisan'ny goavana raha hoaniny tao amin'ny commune Ambohidratrimo anahoana ny toy izay amin'ity fempo-tom-piasana fahatelo ity. Eny tompoko ho an'ny Ambohidratrimo ampetindresako izay rehefa miakatra plateau na miakatra mitondra fanazavana anivona télé sy radio haino manjery ho Anambohidratrimo manana fototra-drafitrasa betsaka vita. Ny fototra-drafitrasa tena tombony an'Ambohidratrimo dia ny fiarahana miasa tamin'ny fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana tena nanao zavatra raha fototra-drafitrasa eo Ambohidratrimo. Betsaka ny kianja, ny lalana, ny CSB, ny sekoly nisy azonay tamin'ny fitondram-panjakana daholo zany. Reo nefa fototra-drafitrasa fototra ireo raha te hampandroso tanàna anankiray dia izany lalana zany mila ezaka zahana. Ho an'ny ankoatrin'izay nanao koa izay fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina. Tsy mahazo mihidy ao anatina birao amin'ny mahafanjakana fanjakana anankiray fa tsy maintsy misokatra amin'ny sehatra tsy miankina dia nahavita fototra-drafitrasa koa zay nahavita nanao sosialy zay
tamin'ny alalany ireny fiarahana tamin'ny tsy miankina ireny zay tena isorako betsaka any amin'ny lafiny fanabeazana ohatra mavita manampy ankizy zay mandeha mianatra na any amin'ny anjery manontolo any amin'ny EPP misy ampina eny amin'ny CEG misy ampina any amin'ny privé mbola misy ampina na vita école zay tsy vita amin'ny fanjakana tamin'ny azo dia hita hoe fa betsaka nataon'ny fanjakana dia nitady tamin'ny tsy miankina zay mahavita sekoly zay ho an'ny tsy miankina lalana fiaraha-miasa amin'ny eny fotony fiaraha-miasa amin'ireo olona malala-tanana afaka manarina an'ireo lalana zay hita hoe tena mampijaly vahoaka zay miaraka amin'ireny tsy miankina ireny betsaka zany ny zavatra zany barazy na vita barazy zany barazy zany anisan'ny zavatra goavana sarotra atao zany raha eny ambanivohitra ataontsika hoe commune ambonivohitra Ambohidratrimo fa ny atsasany ambonivohitra fa ny atsasany mbola miaina eny ambanivohitra dikan'izany mila barazy fa na vita barazy tsara zahay ary anisan'ny hoe mba afaka mamaolany vahoaka eny fotony betsaka ny zavatra natao tsy teny koa amin'ny lafiny resaka serasera ny commune Ambohidratrimo dia ndraindray ohatrany malaza tsy hinanana zany ny anton'le izy le anarana fotsiny ny ao an-tsain'ny olona sy ny ao am-pon'ny olona fa le fifandraisana sy fihaonana amin'zareo dia lasa ohatrany ambanin-javatra zay dia ho anahy manokana za mihitsy mandefitra raha be ny tanàna tokony ho tadiavina any amin'ny borao dia ny be ny tanàna no mitady an'le olona mba hametrahana an'izay fifandraisan'izay sy izay hoe fisokafan'ilay tanàna izay mba ho an'ny fampandrosoana raha midina eny Ambohidratrimo kosa nareo amin'izao raha tamin'ny eny taona lasa na 7 taona lasa nareo nidina teny misy zahatra miova betsaka ao na fomba fijerin'ny olona rehefa manomboka miova somary atsetsatsetsa tsy aritra kely ty andriamatoa be ny tanàna ny mandat na ny fiapito-piasana voalohany tao amin'ny commune Iarnarivo ny faharoa tao amin'ny commune Ambohidratrimo inona ny mety hoe anton'izay safidy zay hoe andeha ho any amin'ny commune Ambohidratrimo indray fa tsy hoe niverina ny latsaka tao amin'ny commune ny Iarnarivo entoko amin'ny fotom-pisainana tanora mila manana an'le fotom-pisaina hoe mandroso dia miakatra fa raha vao ianao mijanona amina toerana anankiray dia izay ianao le hoe tsy mandroso na efa mety aza ny eo fa raha mba ahafahana mampivoatra kokoa ny fiainana dia rehefa hita hoe mety dia tsara ny mandroso makany amin'ny tsaratsara kokoa mba ahitana fivoarana kokoa ohatr'izao ny tantara ny dadanay no avy ny Iarnarivo ny fianakaviana dia manana seha-piariana kely eny Iarnarivo zany zahay mamanay dia bebe anay indray sy mamanay avy ato Ambohidratrimo dia rehefa teny Iarnarivo ny olona nangataka na mpianatra teny tamin'izany dia ny olona nangataka hoe maninona nefa ianao raha miverina etỳ an-tanindrazany ray aman-dreny dia mba mamelo masony etỳ an-tanindrazany tsy nieritreritranao politika fa mpampianatra tamin'ny lycée dia rehefa tapa-kevitra teo dia ahoana ny ahafahana manao an'izany dia kanjo nanana namana vitsivitsy tamin'ny anjery manontolo dia mifampiresaka dia hoe aleo rangahy hirotsaka tsika fa tsika manana fahalalana kely ahafahana mampivoatra ny tanàna dia nirotsaka teny ary lany dia ampanitretena ny ilazana fa tsy kely ny candidat nresena tany fa anisan'ny candidat nananana izy azy fa noho ny fitiavan'ny vahoaka ny tena ndresy fa rehefa aveo hita ny fampivoarana ngamba vahoaka Iarnarivo mahatsapa kosa fa hatramin'izao dia mbola foto-drafitrasa notrandrahana sy napetraka tamin'izany no isitrahany vahoaka ny Iarnarivo amin'izao fotoan'izao mbola ananako porofo betsaka zany sady afaka hidinana marina eny fotony dia rehefa tatoriana dia miona matetika amin'ny tompona ndraikitra namana aty Antananarivo aty moa dia mandefa resaka indray zalahy raha ny enkenay eny amin'ny manodidina an'Ambohidratrimo sy Iarnarivo eny tokony miakatra Ambohidratrimo amin'izay lahy zay zany le resaka dia nanomboka satria taty Ambohidratrimo tena aktivité rehetra moa mivavaka ianao aty Ambohidratrimo mikarakara tournoi ianao aty mikarakara mampianatra ianao dia zanaky ny olona avy ao Ambohidratrimo daholo no ampianarinao tamin'izany dia rehefa aveo dia nandeha nanatona tompona andraikitra vitsivitsy hoe zara nga ohatra maneritreritra hifindry eto mba melo masony tanindrazana eto indray nanaiky zareo hoe andao hifanohana isika dia nakao Ambohidratrimo fa tsy mora koa ny tao Ambohidratrimo satria na ny tao an-trano aza dia niteny maninona raha mijanona eny Iarnarivo fa efa eny tena assure le mandat le asa koa vao manomboka daholo nahoana toiza sao sanatria tsy lany indray dia lasa votsodroa ianao fa zay toe-tsaina zay zany tena mampiavaka ny hoe ilaina ihany le manana toe-tsaina somary manana mokondoha kely eo amin'ny fiainana indraindray raha vao diso pessimiste loatra hoe mirona makany amina fisalasala
fahalalana na zavatra ratsy foana dia tsy afaka mavita zavatra ngezangeza kokoa noho ny eo foana dia zany asany riska ihany tsy nanam-bola akory tsy nanana moyen be deabe fa zay tahiry kelina tao nefa nao propagande zany mila manana vola oety manana amin'izany na fitaovana mila manana ianao fa zay kely nay menakavy kely tao atramina bisikleta na moto na ampiasaina daholo na afahana nandresy lahatra ny olona fa ity mbola avero le fiarahamonina manolona tena mikôty io satria ny tanàna nonenanay teo Ambohidratrimo teo Antohibe dia ny vahoaka rehetra teny amin'ny fokotany manodidina zany fanerasera tamin'ny tena dia ataoko tsy nohony hoe tsy fananako no safidin'ny olona na ny fahasairanana fa le fifankatiavana tany anaty fiarahamonina tany dia hatramin'izao zay antenaiko fa mbola tsy namitaka anahy dia manome tokony vahoaka an'Ambohidratrimo fa ho tohizako ny sady ho tsara fanahy na dia ataony olona tsinitsiny aza indraindray no ezahana ihany koa anamboatra an'ilay resaka sosialy hatrany sy ny fiarahamonina. Eny ary raha araka nambarany monsieur le maire teo dia maromaro ihany ny fotodrafitrasa izay naoriny fitondram-panjakana any amin'ny commune Ambohidratrimo any raha somary mahitsy ny fanontaniako be ny tanàna miaraka amin'ny fitondram-panjakana ve andriamatoa be ny tanàna zany sa hoe nirotsaka tamin'ny mahaleo tena sa hoe manahoana no mety fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'izao feptom-piasana fahatelo zao mahitsy koa nyvaliny ny za tamin'ny 2019 zany indépendant za ny teneniko teo hoe somary mafimafina ny adversaire mpifaninana tamiko ary tamin'izany dia sarotra ny isongona anazy hoe lao mba hoentiko ny candidat-mpanjakana tamin'izany fa mazandry anao dia nandefitra dia izy no nitondra fa rehefa taty aoriana amin'izay tamin'ity mandat faran'ity kosa dia ny safidin'ny fitondrana indray hoe dao indray ianao no mitondra ny kasiketytsika dia mitondra dia amin'ity mandat manaraka ity tiako tenenina dia izao za na tamin'ny indépendant ary tsy niala lavitra tamin'ny fitondrana satria tsy possible mihitsy ry zandro mareo malasa na maire isany na ry namana isany izany hoe anohatra na tsy ara-dia amina fitondrana zany raha te-hampandroso vahoaka nijerena fa tsy politika dikan'izany lay vahoaka no lasa ataontsika sorona politika eo raha misy tombontsoa tokony ho azo omenany vahoaka dia ndeha ve ny ambopoara politika atsika no abahana fa za indépendant tamin'izany fa za tena nanantona tena nitady hevitra tsy nisisika ny vadika ary zay kosa aloha ny sorako ny fitondram-panjakana hatramin'izay kosa zareo koa tsy nanery mivady ela miaraka aminay tena za koa tsy nisisika fa ny an'ny sisihako dia ny hoe misy azo anjarany vahoaka an'Ambohidratrimo na hoana ny tsy azo re mivatsy sy tosika rehetra ireny mahazo vahoaka an'Ambohidratrimo na dia tsy izy rehetra arany tsy tara mihitsy zay Ambohidratrimo fa raha misy zahatra milatsaka avy any fitondram-panjakana dia mikarataka ianao fandray any amin'izy amin'ny haingy zany dia lasa manantona any dia zareo tsy maniditra ano zay aloha tena isorako zay dia tamin'ity faharoa ty niara-dia amin'izareo zay antenaiko arak'izany fa raha nahazo roa ohatra tamin'ny teo aloha indépendant tokony mba efatra izy amin'ity rehefa mbo miara-dia indray zay eny ary antenena fa tonga somatsara ny mitompona andraikitra izay etaeta ny be ny tanàna n'Ambohidratrimo izay raha fitiantsika zany dia ny candidat ny fitondram-panjakana miaraka tamin'ny fitondram-panjakana ny be ny tanàna n'Ambohidratrimo tamin'ity feptom-piasana fahatelo ity manahoana tompoko zany ny fampifanarahana ny vina ny be ny tanàna n'Ambohidratrimo amin'ny vina ny fitondram-panjakana izay tsy afa-misaraka ihany koa ireo antenaiko tsara fipetraka be le fanontaniana fa somary miezaka ihany koa mampiakatra kely vanim-panontaniana mba hifamenana ny tena andrasan'ny olona satria antenaiko fa zavatra roa natao hifameno ny fanjakana eny fotony sy ny fanjakana foibe dikan'izany ny programam-panjakana foibe tsy tokony analavitra na ho alavirin'ny programa eny fotony raha jerevantsika fotsiny ohatra ny teti-bola mpandanian'ny fanjakana dia ny andaniany vola betsaka ao ohatra ny sosialy ohatra ny resaka sécurité dia tokony miezaka koa ny eny amin'ny commune rehefa manangana ny budget sy ny PCD le programme anasany zany tsy analavitra an'iny satria izay le antsoina hoe mifameno dia rehefa misy amin'izay le programme manokany commune iny le raha tena tsy mifandray amin'le programme général de l'état izy iny le dadiavana partenaire privé dia mifameno amin'izay le sehatrehetra tiako tenena zany hoe tokony tsy ho sarotra ny mampifameno
dia tokony miara-mamindra ny fanjakana foibe sy ny commune. Za tsy miteny mihitsy hoe mampitovy fomba fijery ara-politika tsy zay fa mampitovy fomba fiasa ho an'ny fampandrosoana. Fa raha ny andaniny mieritreritra anao do fa ny ankilany miziriziry manao re dia tsy mirima le zavatra. Dia zay amiko ny torohevitra ifampizarako sady hitako koa fa tsy hita zay naharatsy azy ny hoe tsisy ohatrany hoe lasitra anankiray alohany ny ao amin'ny foibe dia miezaka mangalatahaka tsy moramora amin'iny ny fotony. Dia azafady raha misy tsy ao anatin'iny dia iny le ijerevana ny fahaizana maira mikarataka iny. Ny alalàna fa mahay mikarataka ny maira anankiray dia tsy mikarataka hampanankarena ny ankohonany fa mamikarataka ampisongadina ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny faritra misy anazy. Tsy afaka aleo tena ve zany ny commune rehetra tsy hoe miara-miasa ny fitondram-panjakana sa azo atao mihitsy hoe mahaleo tena tanteraka amin'ny fampandrosoana ny commune iray na dia somary mandeha ilana mandeha tokana mihitsy ary? Ny antsoina hoe fahaleovantena amin'ny commune ny teneniko dia tsy eo amin'ny resaka fampandrosoana fotsiny ihany fa ary tsy voatery ho fampandrosoana fa eo amin'ny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra dia misy faritany lalàna mihitsy zany mahaleo tena ny commune any amin'ny lafiny fanapahan-kevitra. Ary ny fanapahan-kevitra ny tapahany commune amin'ny fahaleovantenany iny rehefa avy eo mbola jereny iny misy ny antsoina hoe contrôle de légalité na nivon'ny commune sao tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Zany hoe so lasa sanatriany zany lasa fanjakana tokana ilay commune dia iny misy lalàna indray rehefa avy eo miankadiriana iny mba tsy hivoana. Raha araky ny fanapahan-kevitra sy ny fitantanana zany mahaleo tena ny commune. Fa raha fampandrosoana hoy dia za aloha mahita fa afa ny manana ray aman-dreny rehefa mampandroso tanàna afaka ny ahaleo tena tokoa avelo tena hoe misy source minière be, misy arena be ara-pambolena ao fa zao mety avelona le fianakaviana sy le mpiarabelona ao iny fa le fampivoarana ny tanàna mihitsy mety tsy ho vitan'iny zavatra iny. Ohatrohatran'izay zany dia tsy maintsy miaraka politika tsy maintsy miaraka amin'le fitantanana ny commune sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Fa ny fahaleovantenana commune zany dia fahaleovantena ara-panapahan-kevitra manana an'izay kosa ny commune. Anisan'ny mahazo vahana be amin'izao vanim-potoana iainantsika izao Andriamatoa ben'ny tanàna ny resaka adi-tany. Tena saika manerana ny Madagasikara, tsy an-tanan-dehibe, tsy any ambanivohitra ihany koa. Raha resaka manokana mikasika ny commune Ambohidratrimo isika tompoko, manahoana izay resaka adi-tany izay amin'izao fotoana izao? Iombonako manana amin'ny rehetrarehetra ny resaka tany. Za mahita hoe le adi-tany raha miverina any amin'ilay filozofian'ny malagasy fahiny isika ho an'Ambohidratrimo manokana dia tena tokony hihena io 10 isan-jato farafaratsiny. Zao amin'izao lasa miroborobo loatra ny fahatongavan'ny vahiny eny amina faritra anankiray dia ireo vahiny ireo indraindray mahalala olona mahafeny resaka lalàna ny fananantany. Ka rehefa mahalala olona izy ireny le olona eny ambanivohitra nefa indraindray tsy mahafehan'ny resaka lalàna ny fananantany izy ary matahotra ary ny akamaroan'le olona hiresaka an'izay momba ny tany zay amin'ny olona zay hiverina fa tokony ho vahaolana eny fotony ohatra hoe ben'ny tanàna na sefoko tany dia lasa mitombo le izy ho an'Ambohidratrimo zao voaingana mihitsy ny gaga nidina sur terrain fa eny amin'iny amoron'ny ranotapahana iny misy mamokamoka titre le ary amin'ny ilany avaratra iny rehefa tafidina teny niaraka amin'ny tompona andraikitry ny fitondram-panjakana ny domaine sy ny topo dia nidina koa ny commune manodidina dia tsikaritra tokoa fa any amin'ny parti sasany any efa misy faritana olona mpanambola rehefa adiadiana le izy nisy olona efa mpanajary ihany teo amin'le tany teo hatramin'izay fa ohatrany hoe natao tikantsy-tikany le olona le tompo tany dia lasa n'le olona manambola ilay tany voleny teo hatramin'izay rehefa nampanatsoko le tompon'andraikitra rehetrarehetra hoe zaho ohatrany te hangataka fanazavana fa nazary tsy maharaka momba an'izy ity na tokony izy mantsy le lalàna fotsy dia rehefa misy tany-panjaka anankiray na tany nojariana anankiray jarian'olona anankiray dia tokony midiny eny fotony ny tompon'andraikitra eny fotony manamarina dia miaraka amin'ilay parti anakefatra io manodidina an'le tany raha izay fotsiny ane no voafe sy voaja mihena be io fa misy ane ny akabeazany
tsy nidinany any fotony akory fa efa manana titre eny am-pelantanana ny olona anankiray dia lasa sahirana rehefa avy eo ohatra ndraindray zany ianao mipetraka hoe ty sezy ty ve raha vidiko vola mbola anaty raha misy olona maromaro eo dia zay zavatra zay lasa olana ka ho anambodratrimy tena misy zany tena misy fa za kosa mahita fa ny akamarony alohany zay tonga teo anivona commune dia niezahana tadiavana vahaolana zany isan'ny tsy mbo dia mandefitra mihitsy raha vao resaka fananatany zany hoe tonga eo aminahy dia sady tsy mandray fanapa-kevitra mahakasika an'izy no tsy mba mamoaka hoe teny na amin'ny andanina kely fa ny anahy tena aleoko loha mandinika dia maka-hevitra amina tompona andraikitra dia avy eo mampiona ny rotota amin'ny vantana raha miara-tonga ry zareo dia mampitadiny marimaritra raisana satria ranondrariny sihitsiny ranondrariny sihitsiny tokony tsy resaka vola no azahoana ny tany fa tokony zay tompony sy ny sitraka teo hatramin'izay no tompony tany raha ny lalàna teto Madagasikara koa zay manajary an'iny eo no mananjoangataka azy fa tsy hoe zay manam-bola akory mbola hitantsika nefa fa mbola tena vitsy ny vahoaka mahafantatra an'izay na dia ataoko hoe aty andrenivohitra ary tokony hoe ify ihany ve zany ny karazana hoe fanabeazana na hoe fampahafantarana amin'ny ankapobeny ny vahoaka ny resaka hoe lalàn'ny fananantany eto amintsika tokony ando zany hoe tsy haiko raha mbola misy ny rafitra iny tamin'iza maire vao maire kely ny Arinarivo dia nisy an'le hoe ARSF zay tato amin'ny ministère-ny aménagement du territoire tato io ARSF io anisany nampiofana an'ireny tompona andraikitra ny fotony ireny amin'ny fitantanana ny lafitany sy ny tany zany hoe ao anatin'izy io hofanina mihitsy le tompona andraikitra mentiny sefokotany aloha ny ben'ny tanàna hofaniny zareo dia jerena ny olana eny fotony eny dia miara-mitady vahaolana ary mifandray mivantana tamin'ny ministera io birao anankiray association izy io sa ONG tato amin'ny ministera tato dia tamin'izany nahalala bebe kokoa mahakasika amin'ny fananantany dia ny saika ny eritreretiko zany hoe marina ary fanontaniana hoe raha ny tokony ho izy tsy endrasana ny domaine sy ny topo ary ny tribunal terrier fotsiny no manazavana izy io fa sy tsinjarainy io makany amin'ny resaka ONG na association ohatra ny an'ny resaka état civil zao ny an'ny état civil zao tsy ministère ny fitsarana irery no mamoaka lalàna ny ministère ny fitsarana fa misy ONG ohatra hoe zay zao dia midiny eny fotony mihitsiny manamafy an'izay fiankonan'izay dia raha mampandraisitsika amina brongeza be ohatran'izany io fananantany tsy haiko aloha zay any ambadika ny tsy mahay fa raha mpifandraisana ohatra zany hoe misy karazana ONG na association maromaro mifandray amina ministera tompona andraikitra le fananantany manao an'ilay asa fampahalalana eny fotony ary afaka manangana komite mihitsy na commission manome torohevitra le vahoaka eny fotony na manome tolokevitra ilay mpanapa-kevitra eny fotony toy ny sefokotany na ny ben'ny tanàna na ny ohatr'izany miovy io mino fa ny vahiny ara rehefa miditra eo amin'ny tany dia tsy maintsy misalasala izy hoe nety efa masaka tsara fananantany dia fa ny anazy zao na permis de construire ary tsy mety amoaka tsy mamoaka raha vao misy olaolana na hafahafa ordonnance ny ana miainga avy any amin'ny tribunal mihitsy zay vao mamoaka matoa ny olona anankiray mahasamy mamoaka ordonnance zany assurien zany ny taratasiny dia ordonnance iny fa raha vao mbola hitako hafahafa ny resaka taratasy tany satria raha permis de construire zany matetika maire foana manao sonia anazy dia tsy manao mihitsy nisy fotoana zao na tsahatra mihitsy satria raha vao vakansa kely propagande ohatry ny maire mananaroatra daholo manao construction illicite ny olona ararotiny daholo le izy dia ny anatsahatra officiel mihitsy amin'ity vanim-potoana ity dia tsika tsy hamoaka mihitsy aloha dia ahafahantsika amin'ny contrôle an'le olona tsy ara-dalàna rehetrarehetra rehefa avy eo ohatr'izay zany nasonandray an'izay fanapa-kevitra izay dia ohatra zany fepetra kely zay veriko fa mety ahafahana miaro ihany nefa ny any fotony manahoana nefa mety hoe fifandraisan'izay amin'ny fisin'ny bifa na ny birao ifotony fananantany ny bifa mantsy tsy ny commune rehetra no misy bifa ho an'ireo le tany efa cadastre tsy dia manana fanazavana teknika be fa nampianarina kely ane tamin'izany formation zany dia zay efa cadastre sy ny titre ny borne rehetrarehetra dia tsy esana bifa zany zany hoe raha vao mihoatra ny 500 izay ny tany cadastre ao amin'ny commune ray dia tsisy bifa izy zay fa le tany mpanjakana raha mbola be tany mpanjakana be zany le commune dia amin'iny izy misy bifa dia fijeriko zany hoe ny bifa koa anisany manampy
fa ndraindray koa ny ndraindray mila contrôle zany reny rafitra apetraka reny a mila fanaraha-maso a na ny mpitantana na ny mpandrindra na ny midiny eny fotony. Anisan'ny somary na raisana faneho-kevitra maro tamin'ireo ben'ny tanàna maro manerana ny nosy Andriamatoa ben'ny tanàna ny mikasika ny fampiakarana ny famatsim-bola ny commune raha 30 tapitrisa ariary izy amin'izao fotoana izao maro tamin'ny ben'ny tanàna no laza hoe na 10 tapitrisa ariary ary mbola azo atao hoe kely raha hoan'ny ben'ny tanàna nambodratriny manokana mety miombon-kevitra amin'izay ve ianao sa mety manao ahoana sy manao ahoana? Ny resaka arabola ny commune na ataontsika hoe atao miliara io dia tsy ampy ho an'ny commune foana. Tamin'ny teo aloha 12 tapitrisa ariary hoe veran'ny fanjakana fa fanampiana fonctionnement mantsy izy io mampiodina farak'izay kely indrindra iodonan'ny commune ilay izy karazana ohatran'ny hoe anjara didindray aman-dreny ho an'ny zanany fa ny commune anankiray mantsy matoa izy ajoro commune dia tokony hanana le tesantsika tany aloha hoe fahaleovan-tena sy fahavita-tena. Misy commune tena sahirana fa farafahakeliny tokony ahodina izy aloha tsisy antony mihitsiny ampijoroana commune anankiray raha sanatria ka fa tiantoka foana no azony ao anatina commune satria ny tanjona anie dia ny ampandroso fa lasa vesatra ohatrany hoe rehefa hanangana fokontany zao atsika za zao be afanapo be tamin'ny voalohany tokony efa 5 alina mivoaka Ambohidratrimo meninaleo nefa ny fokontany 5 zany hoe eo amin'ny 7 arivo zany manodidina na 9 arivo 7 arivo isam-pokotany be dia be zany mitovy amina commune ray zany any ambanivohitra any dia netratra hoe tokony efa zaraina any amin'ny fokotany 10 any ty fa rehefa tena nanao an'le étude zay sy nresaka tamin'ny tompona ndraikitra dia tena resy lahatra hoe ay tsy azo atao foana ambavy izy io hoe andeha hanangana fokotany fa na loi de finance ara mila miova amin'iny raha vao manangana fokotany tsika dia ohatr'izay koa amin'ny commune zany tiako teneny hoe commune ray matoa napetraka hoe commune misy loharano karena ahafahany miodina efa hitan'ny tompona ndraikitra ao zay dia izay no ilana fitrandrana ka subvention zay mihitsy ma-subvention anazy raha everiko tsy ampy mihitsika za koa manao mafafangatahany ben'ny tanàna raha misy zany hoe tsy ho ampy io fa tia kosa nefa nyteneniko ny hoe ny vola dia natao tsy ho ampy foana amin'ny olombelona fa isika mampitantana atsika dia mitady hevitritsika efa io hafa ny misy kely toy ny tsy misy mihitsy dia ezakitsika hitady bebe kokoa fa itsika manana n'lay 5 sa 4 loharanom-bola ny commune raha enina na 10 ihany ny tena voetsiketsikinahy commune isany fa za koa efa miezaka mikaroka mihitsy hoe andoranga tena tadiavina dolo reo 20 loharanom-bola reo ary mba alaina ho araky ny lalàna sy aradrariny ampiroboroboana le commune fa commune nge rehefa mandroso sy be vola dia afaka mirehare zay fa hoe miainga le ao vahoaka ao anatiny afaka mitaka ny vahoaka ny zavatra ilainy dia zay ny tena amafisiko androany mizara roa mihitsy ny commune eto Madagasikara misy commune tsy manam-bola fa moramora kokoa ny fitantanam-bola ao aminy misy commune ndray mba manam-bola kely fa enjana ny fitantanam-bola ao aminy za anisan'ny miantso foana izay ben'ny tanàna ndraindray tsy mahafehy loatra tsy mahafehy ny antsona hoe passation de marché ohatra dia rehefa manao an'izay resaka passation de marché zay nefa somary sarotsarotra ny ahafahana mamoaka marché anankiray le sarotsarotra teneniko tsy le procédure akory ny sarotra loatra fa lay dingana rahana amin'ilay izy mihitsy somary kiavivi zay commune dia zay zany le lafiny anankiroa teneniko hoe misy le commune tsy manam-bola izy fa le fitantanam-bola ao aminy moramora afaka mamoaka vola za zao maire teo aloha tamin'ny maire rehefa mividy stylo dia bon de commande ny soniavina dia sy ny facture rehefa aveo iny dia iny piesy dia iny contrôleny iny piesy iny dia mahazo fitaovana ianao fa rehefa niakatra teto Ambohidratrimo tsy zany ndraindray ianao tsy maintsy mihitsy ny ara mitady hevitra hoe aizandray zany zao nahitana namana mba hanome taratasy aloha aizan'izay zany no ahafahako mahazo stylo tsy le volany tsy misy amin'izay fa raha androany no mila stylo dia mbola mila passation de marché zay dia mila
facture anankitelo zay de mila mbola hoentina any amina tompona ndraikitra isanambara tonga lavitra be zay de zay iny vao mahazo validation avant vao hoentina miverina zay vao hoentina asy amin'ny perception amoahana an'ilay fournisseur andraisan'ny vola ela zany de somary tarazoka kely eo amin'ny fitantanana na zany eo amin'ny resaka arabola ny saika iantsoko ary inonoko fa raha misy commune 1695 eto Madagasikara de ny 20 isanjaton'ireo commune reo iteny an'ity teniko ty hoe raha misy fomba fanamorana kokoa io fitantanam-bola io hoe avoay tsara mihitsy ara ilay programme io budget anareo ity programme anasanao de ity programme anasanao ty tia tety bidiny de tia tety bidiny ty no amarinina ty amin'ny tompona ndraikitra ohatra fa le asa efa tonga de afaka mandeha de am'izay fotoana zany na hoe na le fitaovana efa afaka tonga de tonga fa mandroso vetivety ny commune Ambohidratrimo sahako miteny fa raha androany amin'ny teny tsy mbola de tena mandroso fa raha malaladalaka kokoa no fahafahana tsotsotra kokoa sy maivamaivana ny midingana miovy commune era Madagasikara io tsy haiko zany hoe lalàna aiza mila kitihana na fomba aizany mila atao fa ohatran'ny ministère finance zao napidina ny DG mihitsy izy teny Ambohidratrimo DG ny contrôle financier nampianatra anay ny resaka passation de marché mitondra ny équipe rehetrarehetra ary ny district rehetra tamin'izany nampiofanina fa le izy le fiofanina tena mandeha ary voaraka ara-dalàna fa eo amin'ilay fanatanterahana anazy mikaviviny commune de zay ngamba ny tiako teneny hoe manaika amin'ny subvention fa mila jerentsika koa hoe rehefa tonga le vola ahoana fomba ahafahantsika mampiasa azy mba tena hipaka amin'ny vatanany amin'ny vahoaka sy angarahara ny fangaraharahan io anie mora kely ao amin'ny commune tena ny commune nisan'ny rafitra ara-panjakana mora raha maso kely indrindra satria akaiky vahoaka kely io rehefa mampiditra ary zato ianao de hita iny ao anatina quittance sy rehetrarehetra rehefa aveo iny ary zato iny raha ohatra ka any amin'ny trésor satria misy commune any amin'ny trésor ny vola ohatra ny anay zao de any amin'ny trésor ny vola no arotsaka fa misy indray any amin'ny banque primaire de hita ao hoe io fa namoaka ary zato de navoaka amina piesy hoe ty ary zato ty de mividanana ataontsika ohatra hoe encre de zay zavatra zay zany mora satria afaka contrôlena fa tokony tsy olana fa ny tena olana de le hoe procédure zay ngaman'ilay dingana arahana commune ohatranay aloha ka vivi zay nisany nahitana faneho-kevitra maro ihany koa ary efa namaly an'izay faneho-kevitra izay ny tompona ndraiky mpanjakana Andriamatoa ben'ny tanàna misy ireo ben'ny tanàna tsy izy rehetra angamba fa ny sasany mangataka ny siny ny fiarovana manokana na ny hoe immunité ho fiarovana ny ben'ny tanàna eo am-panatanterahana ny asany anisany miombon-kevitra amin'izay ihany koa hoe ny ben'ny tanàna n'Ambohidratrimo sa hoe manao ahoana ny hoe tokony isiny izay immunité zay ho an'ireo ben'ny tanàna le resaka immunité mantsy iny immunité mihitsy indraindray eto Madagasikara no manahirakirana le anaranay immunité fa ny statut lay sata mihitsy no tokony amafisina lay sata mahabe ny tanàna eo amin'ny resaka fanapahan-kevitra raisina tokony misy fiarovana ihany satria ianao rehevo mamoaka fanapahan-kevitra de indraindray iny miverina any aminao raha disodiso ianao amin'ny fandraisana ohatra anankiray ty teneniko ty raha mamoaka permis de construire ianao hita fa ara-dalàna le izy indraindray nefa indraindray eny atenatenany eny tsy maintsy misy olana le izy de tsy maintsy manao autorisation de démolition ianao fa mila ravaina indray le zavatr'olona fa problème be zay hoe ianao na mialala nefa aveo ianao tsy maintsy mandrava indray noho ny aton-javatra be dehibe ianao nefa ny noho ny araky ny lalàna sorotrany avoaka iny fa le toyany rehefa aveo lasa tsisy afaka tsisy tsony zany afaka iarovana anao noho ny fanapahan-kevitra nyraisinao tena za miombon-kevitra amin'ny ben'ny tanàna ary sahako no miteny anto fa zany anisan'ny ben'ny tanàna nitarika ny délégation tamin'izany nangataka an'io lay hoe sata lay statut ana ben'ny tanàna io tao any amin'ny Sénat zany nanolotra anazy président Sénat zahako no niezaka nitondra ny équipe tamin'izany association des jeunes maires zay tamin'izay tamin'ny mandat voalohany teto Ambohidratrimo iny de zay no nitondra ny fanapahan tokony mba jerena ny maizy azy raha ampitahintsika ny maire maneran-tany fa manana ny toerana zany maire zany maneran-tany anisany manana le maizy azy amin'ny sehatra ny tapirozy fotsiny ngamba ny tsy sokafana fa raha eo amin'ny pouvoir ny maire de président de république manana le
fahefana mpanatanteraka zay fahefana mpanatanteraka zay a de itovizany ny be ny tanàna amin'ny filoam-pirenena fa ny andraikitra moa samy manany azy de zay tsy le immunité loatra ny tena hoe azakazahana be fa any amin'le hoe fametrahana le maha izy azy magaga ve tsy mety angera hoe be ny tanàna manatanteraka ny asany nefa misy olona mahavita manindry na mamaly noho ny andraikitra sotra zay zany le tiako tenenina fa matony be ny tanàna anankiray apetraka ho be ny tanàna de magistrat de la ville izy aloha any hoe izy no mpandrindra araky ny lalàna eo ifotony eny amin'ilay tanànany eny de zay no tiako apetraka ary za koa tena mbola vonona mihitsy ijoro amin'izay hoe apetraka lay maha izy azy be ny tanàna ny be ny tanàna olon'ny politika de tokony anana zay toetra hoe olon'ny fandriampahalemana olon'ny filaminana olon'ny fihavanan'izay de indraindray zay zavatra zay a araroton'ny olona zay de anaovany tsinitsinina ndreny be ny tanàna ireny fa za samy teny fa men'Andriamanitra fahasoavana manokana zany antsony hoe be ny tanàna zany a mba ahafahany manana fo toy ny fondreny ahafahany manana saina toy ny sainandray zany hoe tena sady dady io be ny tanàna io no neny de rariny kosa sady hitsiny raha araky ny tena lalàna no andraisan'ny fanapahan-kevitra amin'ny asany tokony kosa mba misy fijerevana sy fiarovana lehibe ny tanàna de farasanatria hoe mandika lalàna sotry zany a zay hafandray zay eny ary anisany pitarika mihitsy angamba ny fikambanana ny commune Ambohidratrimo ny be ny tanàna na Ambohidratrimo misy azontsika resahana ve tompoko makasika an'izay hoe antom-pijoroany ny fikambanana ireo commune na mandrafitra ny district na Ambohidratrimo izay eny tompoko be ny tanàna no association na be ny tanàna ny association des maires le izy ny fikambanana tsy PCI izy io zany no PCI de fikambanana commune fa ny association des maires de les maires mihitsy no manana fikambanana ohatra hoe za zao vice président jeune maire d'Analamanga tamin'ny mandat teo aloha iny de zay maire rehetra teto Analamanga no nanana birao de zay birao a no miezaka mitady zay mahasoa ny maire zay no natonga anay nitarika an'le hoe tota de avitsika le mba fijerevana ny maire de ohatr'izay koa ny ao Ambohidratrimo zay 420 mianada no manana an'le fikambanana ifampitsinjovana sy ifampitsimbinana ary ifampizarana traikefa eo amin'ny sehetry ny maha maire tsy hoe hitsabaka tsy hoe birao an'ny maire zany de hitsabaka any amin'ny commune tantanan'ny maire hafa tsia fa raha association ana commune izy masy de afaka misy fifanakalozana ohatr'izay fa rehefa ohatra ka maire de le maire samy maire mihitsy mila mametraka firaisakina sy fiombonana ka raha socialina maire ohatra misy zavatra manjoan'ny maire anankiray de maire samy maire zay fa tsisy resaka commune de zay miantony ijoroanay ho an'Ambohidratrimo manokana aloha de zay antony anankitelo zay le hoe ahoana ny ametrahana firaisakina eo amin'ny samby ny tanàna na ankafaliana io na ankaratsiana sanatria faharoa aiza ho aiza ny ahafahana mifanoro sy mifampitarika ary mifampizarana traikefa kely zay anananay ary fahatelo de ahoana ny ifampitantanana ifampitsinjarahana ireo lalana hitandrakoto mety tsy hitandrabe de zay ihany koa fataonay de izay zao moa zay vao nijoro voaingana ny fikambananay zay fa efa lany mandany namana teo aloha de mitimbiasanay indray de zay anana organisation mihitsy ny rehefa kelikely ny hoe taotsika anangana fivoriana taotsika anangana fifandraisana amin'ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny de amin'izay tanteraka le teniko tany amin'ny voalohany le hoe ny maire tena mila mikarataka de tsy mila miolonolona fa tena mila mifandray amin'ny rafitra rehetra reo 420 reo hoe andriamatoa be ny tanàna reo zany no commune misy ao amin'ny district na Ambohidratrimo zany hoe izy rehetra zany ao daholy misy mety misy maire TIM maire HVM fa nitambatra ao anatin'izay fikambanan'izay daholy ao anatin'ny IPAM ihany koa ny be ny tanàna na Ambohidratrimo na ny Ifpanajariana ny tanàna na ny Tananarivo sy ny manodidina inona ny tena hoe tombony goavana amin'ny hoe mahampikambana ao anatin'izany IPAM izany afaka milaza ary anisany mety hoe tsaratsara toerana kely ihany raha nazavan'le hoe IPAM tsy de antsipiriany ny IPAM ty de tena filozofia nijoroany de hoe Antananarivo efa manomboka tsentsina efa manomboka feno eto Antananarivo de misy commune manodidina anomboka hitatra makany fivelaran'ny atao hoe Antananarivo de zay fivelarana Antananarivo zay
efa manomboka mila tarafina din'izao sahaty zay fomba hoe ahoana ny afahana handray an'izay fivelarana Antananarivo zay amindreo commune manodidina fito amby telopolo ny isan'le commune isan'izany commune Ambohidratrimo de isan'ireo commune manodidina ireo fa mivalo amby telopolo ny Antananarivo renivohitra de le IPAM anisan'ny rafitra anankiray association koa izy io fa association mifandray amin'ny rafitra iraisam-pirenena tohanan'ny famatsiam-bola iraisam-pirenena izy io fa miaraka amin'ny ministera maro eto Madagasikara de IPAM io zany miezaka mampivondrona an'izay commune zay de mametraka tsikelikely toe-tsaina sy toe-tanàna endriky ny tanàna handray an'izay fivelarana Antananarivo zay ohatra ty teneniko ty amin'ny resaka fitaterana amin'ny resaka urbanisme resaka le plan d'urbanisme reny zany de reny zany efa manomboka mila jerena hoe aiza ny lalana raha vao mitatra eto amintsika aiza ny toerana mety afaka handraisana supermarché raha mitatra ty-tantsika ny amin'ny Antananarivo ahoana ny afahantsika manangana foto-drafitrasa ngeza andrasan'ny vahoaka tonga ho raisitsika afaka 10 10 taona sy ny anoriana rehetra any de zay mission an'ilay IPAM zany hoe manomana sahady ara teknika ara tsaina indrindrindrindra ny fiarahamonina misy amin'ireo commune manodidina ireo mba handray an'izay fivelarana zay an'Antananarivo amin'ny ankapobeny de io ao anatin'ny membre en conseil d'administration moa tena vice président foana am'izao moa zany de maire an'Antananarivo renivohitra no président ny IPAM no vidina de zahay misy 3 no vice président miaraka aminy de zay rehetrarehetra zay avy eo miaraka amin'ireo commune rehetrarehetra ireo no miara misala manomana an'izay hoe ahoana ny andraisantsika io fivelarana Antananarivo io de efa mandroso tsikelikely teo aloha teo nanana olana kely ty amin'ny resaka arabola ny IPAM satria ny teti-bola voasoratra efa tao ny programme nasa ho tanterahana fa le vola fotsiny avy any famatsim-bola mbola tsy tafarotsaka sy tsy afaka mbola de niasa fa mino amin'ity miaraka amin'ireo birao vaovao rehetra ireo fa iodina ara-dalàna io ary za mahita fa anisan'ny rafitra goavana tsara petraka tsy ho an'ny eto Antananarivo rery ny ohatran'ny IPAM fa manerana Madagasikara satria efa betsaka ny ville eto Madagasikara ny tena efa tsetsina de mila miomana sahady ny commune manodidina indray an'izay ary ilaina koa zay raha eto Antananarivo foana vao mahita ny zavatra ilaina rehetrarehetra de lasa taraiky fa lo iparitaka le fandro. Ny IPAM moa zay marihana fahitana be ny tanàna samihafa firehana ihany koa zany hoe nitovy antariny fikambanany be ny tanàna ny Ambohidratrimo ihany koa fanontaniana faraparany angamba ny Andriamatoa be ny tanàna raha iresaka mikasika ny politika tsika amin'izao volana aprily taona 2022 zao mety hoe manahoana ny fomba fahitanao an'izay tontolon'ny politika eto Madagasikara zay amin'ny ankapobeny angamba satria tsy afaka hivalapatra ihany koa tsika amin'ny fotoana zay somary efa teritery ihany. Ya ho an'ny politika eto Madagasikara aloha za mahita hoe politika fanomanana lavitra sy politika mijery ho an'ny taranaka any aoriana no tena politika mandeha sy tena tokony handeha eto Madagasikara. Marina fa tokony ho jerena ny androany satria ny androany tena mamay sy mafana ary manahirana le fiatrehana le fiainana andavanandro fa zao tsika raha anomana ny anio fotsiny ka tsy jery ny ampitso de lasa karazany mamita tena ihany. Za tena resy lahatra fa misy zavatra tsy efa amin'ny politika kapobeny indraindray na ho anay mpitantana any fotony ara mizatra tsy vita fa lasa morona kokoa amin'ny mampitantana le hoe ndao tsika hitsinjo an'ilay alavidavitra kely mba hanana ianteherana rapitso sy ravaka pitso ho an'ity politika tsika fomba fijery akapobeny amin'ny maolo-pirenena anandray ty teneniko ty tokony hanana fomba fijery mitovy ny mpanao politika rehetrarehetra amin'ny sehatra zavatra tsara. Rehefa zavatra tsara de tokony miara mifandrimbona ny olona rehetrarehetra fa zavatra tsikaritro amin'izao de zao na efa hita fa tsara aza de mbola ezahana foana tadiavana zay fomba naratsiana azy zay ny hitako amin'ny politika amin'izao fa ny ratsy kosa na zavatra tsy mety zay ny ilaina andreny rafitra mpanaitra société civile rafitra mpanohatra ndreny matsy natao araka lalàna mihitsiny anaitra kapoka lakolosy mba anitsy mamerina makany amin'ny tokony ho izy fa
tsy hoe akory hoe mandrava mihitsy na sanatry zany raha sendra misy manatetsy anan'izany fa zay zany ny fahitako politika hoe raha tena tia nyity tanindrazany ity tsika te hitsinjon'ny taranakitsika fa tsy hitsinjon'ny tenatsika hoe ndeha anohatra de sanatry de mahazo toerana rehefa aveo de angina am'izay na hoe ndeha tsy mena toerana na tsy eo amin'ny toerana de ndeha aloha anao zay tena faratratry ny heriko sitranay mba tsy fantatra hoe malaza ve na ahoana fa amiko raha tena te ametraka politika mirindra sy milamina eny fa iantsoko voaka eny Ambohidratrimo mihitsy koa zany de zany maherana Ambohidratrimo aloha zao tena fantatry fa misy hevitra mety tsy mitovy raha misy zavatra tsara kosa apetraka ho an'ny tanànantsika Ambohidratrimo dao ifandrimbona mitaniny ary raha misy zavatra tsy mety ka eritreretiko ho atao eo Ambohidratrimo toero de sakano fa tanàna iombonantsika io de toy izay koa ny atao Madagasikara raha fijeriko raha misy zavatra tsara kosa ka tokony ho atao ho an'ny firenetsika dao rangahy ifanome tanana dao imbopo dao imbona saina de mandroso rehefa misy tsy mety ataon'ny mpitantana dao iary tabataba zay natsony hoe demokrasia dao iary hitondra tolo-kevitra vaovao tsika ity ny mety de tokony ho ataonareo fa ty kosa tsy rarina ary reo vahoaka rehetra rehefa aveo tsy adala fa fantatra any ane misy vahoaka tena manginy satria manena ohatra ny anay Ambohidratrimo zao de tenenina mihitsy le vahoaka ny fahendriana indrindra rehefa manao politika raha lasirana-bavy zany no tezaiko vahoaka ao ho an'ny miaraka aminay de aleotsika mangina fa tsy resy akorytsika rehefa mangina de za te hiantso ny mpanao politika rehetra hoe tena samy tompona ndraikitra amin'ity fireneny ity tsika ho an'ny Androany mety hoe zahany eo amin'ny toerana maire izy ny eo amin'ny toerana ministra ohatra zany député sy ny filoham-pirenena de manao an'ilay asa tokony ho vita fa raha pitso mety anareo ndray no eo de raha sanatria verina foana hoe zay ndray zany anohatra de andrava sy sakana zay nofinofo mba tsara apetraka amin'ny tanàna tena tsy mandrositsika zay ngambany any mba politika tiako apetraka hoe asa raha mety ho possible ve za sa tsy possible eto Madagasikara fa andrositsika raha zay no misy fanontaniako farany mbola ho anisan'ireo candidat irotsaka be ny tanàna ve Andriamatoa Feno raha Hermanantsoa amin'ny fifidianana manaraka za mamerana Ambohidratrimo de tsy manana heritreritra mihitsy hoe mbola irotsaka na le teo ary tsy neritreritra hoe mbola irotsaka fa ny anahy zao aloha fanamby apetrako de hoe vita le fanteneniko tamin'ny vahoaka ve za raha vitako io ka misy zavatra tokony mbola tohizany de mitohiko satria raha mahavita le nahafapo vahoaka de lano azy io foana ako fa raha sanatria ka tsy vita le izy zany hoe tapitra ny tabloako za tsisy antontsony tokony hiverenako maire eo satria sady manimba tena amin'izany fotoana zany no andany vola tsy makany amin'ilay fampahombiazana akory tsy isany tsony raha sanatria ka tsy mahavita ezaka eo zany akory tsy midika andao sakatsakanina le sitranay tsy mahavita zavatra fa zao andao tsika ifandrimbona ry Ambohidratrimo efa tapitra zay ny politika ny fifaninanana azahoana toerana za zao efa hiditra ao anatin'ny fandaminana amin'ny personnel'ny commune efa mifanarahako tamin'ny vahoaka fa amboarina ny ekipan'ny commune reo ny iara-iasa aminareo raha ny anaty birao za iara-iasa aminareo miaraka amin'ny ekipa any atokantrano zay ny anazy zany tety tokantrano ahy mba hahafahanay mifampijery amin'ireo fianakaviana tena resy nanatin'ny fiarahamonina any zay tompoko eny ary izay ihany koa aloha ny mamarana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity raha toka mbola nisy tsy voaresaka dia antenaina fa mbola hamaly ny fanasany record Madagasikara ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo mankasitraka tompoko nanaiky ho asainy fandaharana tamin'ity androany ity ia de maneho fisaorana ny tompon'andraikitra rehetra atanivon'ny télévision record mankasitraka betsaka ny namana iando nanasa ihany koa misaotra betsaka nareo technician izay mampita amin'izao fanehoan-kevitra izao olombelona ihany no nyteny teto mety tsy tonga lafatra zay takatry ny saina sy zay traikefa kely nananana no nampitaina teto antenaiko indrindra nefa fa trafikena ome mahery izy ireny mba vahomana pomeritreritra eny ary izay no mamarana tanteraka ny fandaharantsika tamin'ity androany ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany hoanao izay maniry ny vahiny atao anatin'ny fandaharana reresana na sehatra na olotsotra na fikambanana na mpanao politika na tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany ihany koa dia asaiko ianao hiantso ny service commercial ny record Madagasikara na ihany koa anantona mivantana ety amin'ny foibe ny record Madagasikara ety Anosy Zato Atsinanana izay no mamarana ny fandaharantsika fa amin'ny manaraka dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray no resantsika manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko mandra-pianary tompoko